Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka mankatela indrindra ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino satria mbola nomenao fahafahana nankalaza ny fety Noely tao anatin'ny fiankofana tanteraka teo anatrehan'ny voninahitra ao izahay. Ary koa tao anatin'ny firavoravoana araka ny sitraponao. Ankehitriny dia mbola faly koa izahay miondrika mpanajana eo anatrehanao. Rehefa nomenao maraina vaovao mba ahafahanay miarahabanao, mideranao sy mankalazanao ary manome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika izany fankalazana rehetra izany ianao. Misaotra Jesosy fa tsy mba nataonao diso anjara fahasoavana aminao koa izahay, ka mbola afaka iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny, ary koa mbola afaka andre ny fampianarana avy aminao. Koa mba hatanteraka an'izany ajakany sy andavany Jesosy dia mba rantsano amin'ilay tananao misoratra ny fanasitranana Tompo, ny fahotana rehetra mbola mangeja anay, izay rehetra manavesatra ny fona ihany koa, dia mba meteza nasanay amin'ny rasonao, mba ahafahan'ny fanahy masinao hiasa malalaka ao anatinay, hanolo-tsaina, hitari-dalana, hanitsy ny diso rehetra, hanavao sy hanatsara ihany koa ny fiainanay iray manontolo. Ny afatra rehetra kosa Tompo dia aoka mba haniry sy hamobe ao am-ponay, mba hampiarinay eo amin'ny fiainanay ary koa hampahirezinay ny manodidina anay. Dia mitenena Tompo fa efa vonona izay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo havana nahatratra ny fety Noely teo, ary mbola faly ihany koa manona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana androany dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka toko voalohany ny 5:7 ka hatramin'ny 7:7. Hovakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao amin'ny tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony, ary no fenon'ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatonga izao amiko no mba vangin'ny reniny Tompoko aho, fa ino raha vao reniny sofiko ny feo fiarabanao, dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko, ary sambatra ianao izay mino fa efana zay zavatra ampilazain'ny Tompo taminao. Ary Maria, ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'ny Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra aho, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ny alatsinainy maraina ity. Raha vakintsika hatrany amin'ny 9:20 angambany ity andinin-tsoratra masina ity dia manambara ery ambony ery ny anjely fa tany nambara tamin'i Maria fa hitoeja azy izy ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia atao hoe Jesosy, zanaky ny avo indrindra. Gaga sy talanjo ny Maria teo anatrehan'izany afatra lehibe izany, ary Elizabeta havan'i Maria no nataon'ny anjely famantarana hoe Elizabeta havanao izy na dia hoe momba aza dia indro efa be voka enim-bolana izy izao. Ary mbola no amafisin'ny anjely ary zany eo amin'ny 7:30 hoe fa tsy isy tsy ho tanteraka izay rehetra ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. Rehefa avy niseho tamin'ny Maria toy izany ny anjely dia lasy Maria niazakazaka noho ny fientanentan'ny fony nakany amin'ny Elizabeta satria tena nino tanteraka ny zavatra rehetra rehany tamin'ny anjely izy. Ary rehefa tonga tany amin'ny Elizabeta izy ka niaraba azy dia nilaza Elizabeta fa nibitaka ho izy ny zaza ato an-kiboko. Ary no niherin'ny fanahy masina tao anatiny dia hoy izy tamin'ny Maria hoe voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny ateraky ny kibonao.
rehefa avy niresaka tamin'ny Maria ny anjely hoe mitoeja azy izy dia na dia teo azy ny fahagagany satria fantany tsara tokoa mantsy fa izy dia vehivavy tsotra toy ny ankizivavy rehetra ihany, vehivavy mbola virjiny ihany koa, kanefa dia namaly tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny fo tsotra Maria hoe ity ny ankizivavy ny tompo, aoka ny ho tonga araka ny teninao. Ary ho setrin'izany finoany Maria ny afatry ny tompo izany riavana dia fanolora-tena tanteraka no nataony ho an'Andriamanitra. Marina tokoa fa ny finoana dia tsy maintsy mitaky asa riavana mandrakariva. Isika noho izany raha milaza fa mino an'Andriamanitra dia tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika koa ny fiantraikan'izany finoantsika an'Andriamanitra izany eo amin'ny asa fanompona an'Andriamanitra rehetra izay ataontsika ary koa amin'ny fankatoavana ny sitrapony rehetra ihany koa. Ny fanolora-tena nataon'ny Maria riavana dia tena zavatra lehibe tokoa ka nahatonga ny Elizabeta niteny mihitsy hoe sambatra ianao izay mino izy fa efaina azy izay zavatra nampalazain'ny tompo taminao. Andriamanitra kosa nanatanteraka ny sisa rehetra nanaraka teo amin'ny fiainan'i Maria. Toy izany koa i Abrahama, izy dia mpanompon'Andriamanitra tena nino an'Andriamanitra tanteraka koa ary noho izany finoana izany dia nomena ny anarana mihitsy izy hoe rain'ny mino. Abrahama riavana dia tsy mba nananjanaka afa-tsy Isaka tamin'ny Sara vadiny, ary Isaka dia azony tamin'ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy hatrany am-boalohany, fa Andriamanitra dia nomeny taranaka azy ary ataony marobe toy ny fasika eny amin'ny ranomasina sy ny kintana be dehibe eny amin'ny lanitra ny hamaroany ny zanany. Ary tamin'ny fotoana voatendry tokoa, voatendrin'Andriamanitra dia nomena ny Isaka i Abrahama sy Sara vadiny. Izany hoe marina tokoa riavana fa tsy maintsy efain'Andriamanitra izay rehetra nolazainy. Enina dia somary ela aza ny fiheverantsika azy izany indraindray. Takeo aoriana nefa no lehibebe kely Isaka dia nangatahin'Andriamanitra atao fanatitra ho azy indray. Raha jerena amin'ny maha-olombelona riavana dia mety hiteny angamba isika hoe fa manome tsy fohifohy ve Andriamanitra e? Omeny dia alaindray avy eo, tsy ariavana. Tsy manome tsy fohifohy izany Andriamanitra fa manana ny tanjony izy amin'izany rehetrarehetra izany dia mba hafantarany mazava tsara hoe hatraiza marina moa ny finoany sy ny fankatoavany Abrahama azy eo amin'ny vavany fotsiny ve sa tena tafalatsaka ny ampony lalina tokoa. Abrahama nefa dia mino sy nankatoa tanteraka an'Andriamanitra ka dia notanterahany ampitiavana ny baikon'Andriamanitra rehetra. Andriamanitra kosa teo anatrehan'izany finoana Abrahama lehibe izany dia naneho zava-mahagaga ka niteny hoe hitako izao fa tena nino sy matahotra ahy ianao. Hitako ny fitiavanao sy ny fankatoavanao ahy ary fantatro koa izao fa tena mpanompoko tokoa ianao. Noho izany dia hanome ondry ataonao fanatitra ho son'ny Isaka aho. Hita amin'izany rehetra izany koa riavana fa ny finoana dia miteraka fankatoavana mandrakariva n'Andriamanitra. Teo anatrehan'izany fiainana ny ainan'ny Maria izany riavana dia Andriamanitra nanatanteraka izay rehetra efa nolazaina, fa Maria kosa tsy nitsahatra nanao hira fiderana ho an'Andriamanitra. Nanao hoe ny foko mankalaza ny tompo, ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Izany hoe tena resy lahatra tanteraka Maria fa tsara Andriamanitra ary tsapany koa fa tsinotsinona tokoa izy ka nitenenany hoe efa nijery ny fahamba ny toetra ny ankizivaviny ny tompo. Fantatra Maria tokoa mantsy riavana fa ny fianakaviana nisy azy dia fianakaviana malahelo, mahantra. Ny firazanany koa dia tsy ambony makaiza. Momba azy rehetra dia mitovy amin'ny olona tsy tsotsotra rehetra ihany kanefa dia niantefa taminy ny fifidianan'Andriamanitra. Ary dia tahaka izany koa no hifidianan'Andriamanitra antsika tsirairay avy izao. Noho izany dia aza mierikerika isika, aza matahotra sy manahy ihany koa ka hiteny hoe mahantra sy mavomavo aho, be fahotana sy be faharatsiana aho, tsinotsinona fa ratsy indrindra eo masony eo amin'ny olona rehetra. Tsarovy riavana fa isika rehetra zanany sy asan'ny tanany dia tiany sady malalany avokoa. Sarobidy daholo isika ao anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fifidianan'Andriamanitra dia voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:7, ny 9:9 efa fantatritsika tsara loatra manao hoe fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe samy tena tiany sy sarobidy amin'ny avokoa isika rehetra ka dia nofidiny avokoa
Ary amin'izao andro krismasy izao ry havana dia nanambarany ny fidianan'Andriamanitra izao tontolo dia zao no nanambaran'Andriamanitra ny fidianan'Andriamanitra izao tontolo izao mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rehefa tena mino azy kosa nefa isika dia tsy maintsy misy asa anampihorofontsika izany finoantsika an'Andriamanitra izany. Ny voalohany dia izao ny faneketsika ka andraisantsika ny fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra antsika dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana izany. Ary koa manaiky azy isika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika iray manontolo. Kanefa na izany aza no fanirian'Andriamanitra ho tanterahantsika ry havana dia tsy mba nanery antsika izany mihitsy ny tompo fa omeny safidy malalaka isika amin'izay rehetra tiantsika. Fa zao kosa nefa raha toaka mbola mandà isika dia tsy mba hanana anjara amin'izany fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra izao tontolo izao izany. Ataovy ao an-tsaina mandrakariva ry havana fa tsy misy ambany izany isika na dia iray azy. Samy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra avokoa isika ary ny fifidianan'Andriamanitra dia nataony ho antsika rehetra tsy misy ankanavaka tahaka ny fidianany an'i Maria amin'izao fanatanterahany famonjena n'izao tontolo izao mba ahafahantsika ihany koa miaraka amin'ny Maria hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fetiny Noely izao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fitiavana an'Andriamanitra ny finoana sy ny fankatoavana azy kosa dia ho ambanintsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindra tompo malalo raha mbola nampandrenesina ao anay indray androany ny tantaran'i Maria, ilay vehivavy virjina no fidinao hitondra ny zanakao lahy izay mitorotoroina tamin'ny fanahy masina tonga tetỳ ambony tany mba ho tonga olombelona ary nonona tetỳ mba hanananay fiainana hanananay famonjena ihany koa. Misaotra indrindra tompo malala amin'ny famahagaga tokoa ny lalana rehetra nataonao na natanteranao izany lalam-pamonjena izany. Ary misaotra ihany koa amin'ny fampatsiahivana nataonao tamin'izao fotoana izao nanokatra ny maso-panahinay Jesosy malala mba ho isan'izay tena mino tokoa ny izay rehetra mba hahafahanay mandray ilay famonjena lehibe avy aminao ary koa hahafahanay miaraka amin'ny Maria midera mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro. Ianjanjo eo anatrehanao avokoa mantsy tompony mombanay rehetra ny fahalemenay ny fahotana rehetra izay vitanay ary koa ny fonay tsy mety mino anao. Ko mangataka aminao zay tompo avalao reny fanahy masinao hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy anapodika izay rehetra fo vato mbola mahatonga anay tsy afaka andray izany famonjena lehibe avy aminao izany. Ary koa mba hanamboatra ny fonay hahafahanay mandray ilay zanaka ho lahy-tokana tompo malalo dia ho tanteraka ao anatinay tsirairay avy tokoa ny famonjena mba hanananay fiainana mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsiodranmasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany ao masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy koa nia ho lampitombo finoananareo isan'andro isan'andro mba hahafahanareo manolo tena sy mankatoa an'Andriamanitra ka andraisanareo ampifaliana ilay famonjena lehibe nomen'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay tokana mba hanananareo fiainana mandrakizay. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen. Dia meteza ry havana hitombo finoana isan'andro isan'andro mba hahafahantsika manolo tena ary mankatoa azy hananantsika ny fiainana mandrakizay. Amen.